Ya ny antony hetsika zany dia tsotra hoe fitakian'ny mpianatra ny vatsim-pianarana volana miampy ny équipement amin'ny fotoana farak'izay iny satria izy ataona amin'ny fotoana toy izao ary efa mihoatra lavitra ary un mois de retard angamba zao dia efa tokony handray an'izay bourse 2 mois plus équipement zay izahay ka efa nanomboka an'ity hetsika ity zay ny alakamisy ny zoma teo nefany ny tompony andraikitra tsy mbola namaly foana ihany ary ohatran'ny tena minitsy mamaly mihitsy ary ny tena marina nefany mariana eto moa zany fa raha nisy fitakiana nataon'ireo mpampianatra izay mariana ihany fa tsy te hitovy larana amin'ireo izay sanatria nefany kosa maro amin'ireo mpianatra izay mitaky indrindra 3e cycle reto mety handimby an'ireo mpampianatra ireo ka mila miaina ao anatin'ny environnement normal zany mba hafitany amin'ny fianarana tsara ananantsika manampahaizana noho izany zany zay raha mitaky ny bourse 2 mois plus équipement amin'izao fotoana izao dia ilanay mivoaka farak'izay aingana io zona io toy ny namanay mpianatra tany Dibo ohatra raha mitaky satria na eno zareo fa un mois ihany zay tsy tokony ohatran'izay le izy dia mihetsika zareo rehefa mihetsika zareo reo dia hoe nampiana équipement le un mois normalement nefa 2 mois plus équipement tokony horaisinay ka raha ohatra ka hoe famonoana ohatra reny ny setrin'le fitakiana tsy tokony izy an'izany eto izay dia manambara fa hoe ny andrasan'ireto mpianatra reto tompoka dia ny fangatahana ny famoahana ny vatsim-pianarana 2 mois plus ny équipement izay tokony horaisiny isan-taona amin'ny fotoana toy izao rehefa mihoatra lavitra ary rehefa azon'izay dia mijanona ny fitakiana io ka izay zany mahita hoe tsy misy vahaolana azon'ny tompony andraikitra atao akoatran'izay famoahana ny vatsim-pianarana 2 mois plus équipement zay raha ohatra ka misy vahaolana hafa ataony zareo any ambadimbadika any dia lanatsiny fa tsy andraitra mihitsy zany matoa ilainay le fanampiana dia ho fanampiana amin'ny famitana ny fianarana maro dia maro zany tsy miray aman-dreny kely dia kely le pouvoir d'achat raha ny tsorona be dia be mpianatra avy any amin'ny faritany be dia be ihany koa noho ny eto Antananarivo maro ny efa miafiafy ara-tsakafo maro ny mandeha tongotra avy any an-tranony any makety amin'ny anjery manontolo maro ny polikopy tokony vidiana marina mihitsy zay mety mitrosa amin'ny mpianatra nefany tsy hoe mandavola zay sanatria hoe ray un mois fa mety tsy ampy andoavana an'le trosatrony zany le un mois